fitiavan-tanindrazana no anarenana ny firenena. Azo atao tsara zany. Lamako avelano atao barom zay. Ny fokontany beravina indray no ny famotona tamin'ny kandida razana maso Kristina ny alatsinainy maraina teo. Vonina iaraka amin'ny mapara no hita teto. Resy lahatra sahady amin'ny fijoroany Ramatoa Kristina sy ny ekipa. Tanana fidiny faharoana izany hita amin'ny Rasotia tena paty zay beravina ary eto tanora rehetrarehetra misy zao tanora bebe misy ary dia manahetahentana izany mba hombarinay aminy fa izy izany maro vonina izay mitony reto noa zay hatramin'ny farany amin'ny vato anazy zany. Zay satria vehivavy tsara raha vehivavy mitady matahotra mandriamanty eny na fandarana asa manakaiky ny vahoaka foiezaka sy lavitrezaka nambara tamin'ny vahoaka teto. Nazava tamin'ny vahoaka izany rehetra izany araky ny tanjona dia ny fanomezana hazavana ny tanàna no tena fandaharana asa foiezaka ka efa nanolotra lela vola hividianana ampola ny jiro entina anazavana ny tanàna sahady ny kandida mapara teto. Idina itsidika ireo tanàna misy ny kandida mapara ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina amin'ny fianaratsoa no anomboan'izany. Fitiavan-tanindrazana no anarenana ny firenena. Azo atao tsara zany. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra.